Andriamanitra manandratra amin'ny avoana. Zany indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity ko manasa anao anaraka an'izany ao aorian'ny générique. De faly miaravantsika tsiraray avy indray tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity narindra-pamonjena rakotiny rena ny anarako ho an'izay mbola tsy mahafantatra mpanombokely tsy hoe manana noho ianao tsy hoe mahay noho ianao tsy hoe tsara noho ianao akory no mba afaka mizara toy izao fa fahasoavana mba namondran'Andriamanitra fo de mba nahazo maimaim-poana de mba nizara maimaim-poana amintsika tsiraray avy mino fa mba handray isika na de feheza tenikely fotsiny ary androany de ifampizara ndray isika androany ijery mpanompon'Andriamanitra anankiray izay tsika tsona hoe Abakoka vakitsika vetrany Abakoka toko 7:7-7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova tompo ny tanjako ary manao ny tongotry tony dera vavy izy ka mampandeha amin'ny avonako. Tena mila tanjaka ny fotsika, ny saitsika, ny tanantsika, ny tongotsika de mila tanjaka. Io mpanompon'Andriamanitra tsony hoe Abakoka io de nandalo zavatsarotra. Donc vakitsika atao amin'ny Abakoka toko 7:7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na de tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka na de mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mavokatra hoanina ny sa na de vonoina aza ny ondry ao amin'ny valo ary tsy misy omby ao am-pahatra amin'ny 9:20 nefa za de mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'Andriamanitry ny famonjena. Nandalo zavatra mafy Abakoka teto, nandalo tsy fitezan'ny zavatra, nandalo tsy fahombiazana, nandalo tsy fahavokarana, diso fanantenana, nisy zavatra maty be dehibe teo amin'ny fiainan'ny Abakoka. Zavatra mety lalovantsika daholo zany rehetra zany te anontany amintsika hoe iza nefa diso fanantenana. I Abakoka zao teto de niteny hoe Jehova tompo ny tanjako. Aoka Jehova mihitsy ny ampatanjaka amin'ny fiainanao fa tsy maintsy matanjaka aloha ny fotsika rehefa Andriamanitra mampatanjaka atsika. Tsika nevo mivoaka eny an-dalana fotsiny de fa mahita zavatra makivy be dehibe, mijery telefônina fotsiny tsika, mijery Facebook, mijery zavatra be dehibe de mahita zavatra makivy isika. Teny ray fotsiny tenen'olona momba anao de fa kivy ianao. Fa mila an Jehova isika, mila an Jesosy tsika mpatanjaka atsika. Ahoana ihany koa nataony Abakoka? Ary manao ny tongotry tony dera vavy izy. Rehefa Andriamanitra no nataonao tanjaka de hisy accélération divine nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misy an'ny Josefa zao tena nandalo zavatra mafy mihitsy ny teo amin'ny fiainany. Fa zao nefa ny mafinaritra rehefa nataony Jehova ny tanjany. Maraina izy ao am-ponja, hariva izy lasa premier ministre ny Egypte ray manontolo. Manao zay mijery an'ity vidéo ity faly amlaza aminao fa ho gaga misy olona miaraka aminao zao miaraka be départ aminao fa ianao de ho lasa lavitra ianao hoentin'Andriamanitra lavitra satria tsy ny herinao mitondra anao fa ny herin'Andriamanitra no atao tanjaka. Ianao ane de karazan'olona ho lasa lavitra ianao. Ahoana ihany koa nataony Abakoka ka mampandeha amin'ny avonako izy. Alleluia. Rehefa ianao zay no matanjaka ao amin'ny tompo de Andriamanitra mihitsy ny ampandeha ny zavatra rehetra ho anao. Raha tsorina zany de zao tsisy fiainana andeha, tsisy ninona afaka andeha raha tsy Andriamanitra no mampandeha. Mampandeha amin'ny avonako izy. Ina moa ny atao hoe avona? Ny atao hoe avona de ambony. Ho hitanao fa Andriamanitra mpandeha ny fiainanao ary apiakatra ny niveau ny fiainanao, apiakatra ny niveau de vie anao izy, apiakatra ihany koa izy ny niveau ny fiainam-bavakao. Androany zany tena faly raha ataonao izy ny tanjakao. Andriamanitra io izy mihitsy no ampandehanao. Ny fiainana eto tany betsaka ny zavatra mety akivy, be dehibe ny zavatra mety andalo, mety misy tsy fahavokaranao, mety misy zavatra mandisy fanantenanao, mety misy zavatra mitady ho faty ao. Fa ny ampaherezako anao androany aiza miara-miondrika miaraka amin'ny fahakiviana, miaraka amin'ny fandisompanantenana amin'ny zavatra makivy fa rehefa Andriamanitra miditra an-tsehatra de izy ampandehanao amin'ny avonanao. Zay mahita fa vitrika eny ny tontolo andronao ary atanjaka ianao rehefa hanatrika asa sy fianarana rehefa avy eo. Vavakintsika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra fa menao hery, matanjaka ny fonay, ny sainay, ny fanahinay satria ianao Jehova tompo ny tanjakay. Ianao no mampandeha anay, ianao no anetsika mba mpiakatra ny niveau de vie anay, ahatonga ny fiainam-pananay andeha, androso, hitombo. De misaotra Andriamanitra fa hampandehany ho avinay ianao.
amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany amen dia misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany raha nafinaritra anao ny vidéo dia aiza misalasala amilaiky mi-commenter partager maximum dia manasa antsika ihany koa hanaraka any amin'ny YouTube satria sady eo amin'ny YouTube tsika ny eo amin'ny Facebook dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao abonné amin'ny page dia manome fotoana antsika amin'ny herinan'io izao indray veloma tompoko